Fitiavan'Andriamanitra ray ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia tononona ho amintsika rehetra manaraka an'izao fandarana fanorenam-ponoana eto amin'ny MCTV izao. Mbola fitiavan'Andriamanitra ary mbola planin'Andriamanitra no matoy izao atsika ary matoa Andriamanitra mihevitra ny amoky atsika ny teniny isanandro isanandro dia satria te ahita ny voninahiny iseho eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izy. Zava-dehibe loatra zany hoe mbola mahazo tenin'Andriamanitra zany dia tsika hivavaka ary mba ho taria amin'ny fanahy masin'Andriamanitra isika. Fanahy masino tario izay mba hifantoka tsara ao aminao ary ny teninao any dia andrindra ny fiainanay amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana ny tenin'Andriamanitra dia mampiomana atsika ny amin'izay ho avy rehetra. Ninona zany zavatra atrehantsika raha pitsorafaka pitso izay tsy atsika no manana fahefana amin'izany fa Andriamanitra kosa no manana fahefana ary amin'ny alalan'ny teniny no ampiomanana atsika an'izany ho avy rehetra izany. Apokalipsy 3 dia raha isika ny 5:10 sy ny hatramin'ny 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohany vavako. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatra fa ianao no ilay ory sy mahantra, malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba anan-karena ianao ary fitafiana fotsy tafianao mba tsy seho ny enatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Fiangonana anankiray tao Laodikia no niantefany ty tenin' Jesosy ty. Ary ho antsika kristiana ry havana dia mila manaiky amin'izany fampiomanana taon'i Jesosy zany satria tsisy tian Jesosy ho very na dia iray azy na dia iray azy. Ary teto ny zavatra nitranga dia zao hoe ity fiangonana ity dia efa nieritreritra izy hoe manan-karena, tsy manan-java mahory, zany hoe tena fenony ao anatin'ny fiangonana, tena confort tanteraka, misosa ny zavatra rehetra. Kanefa Jesosy nahita fa le verina faharena sy confort nananan'ity fiangonana ity ay tena mahantra, mitanjaka, ory, ry havana malala ao amin'ny tompo. Ny antony zany dia tsotra. Jesosy mahita ny asan'ity fiangonana ity. Fantatro ny asanao izy. Fa ianao izy raha miasa dia zao. Ianao nefa na dia miasa azy tsy mafana ianao sady tsy mangatsika ianao. Fa ny fahitan' Jesosy dia matimaty ianao. Azany miantefa amintsika fiangonana amin'izao andro farany izao. Mba tsy ho votsitra ny lanitra ianao mandre amin'ity hafatra ity raha kristianina ianao. Jereo tsara ny fiainam-pinoantsika, jereo tsara ny hafanana sy ny firehetana. Tsapao isanandro ny fiorenantsika sy ny fanorantenantsika. Ndrao dia matimaty. Fa ny toetra ny matimaty na ny rano matimaty ry havana tsy ahafana vetivety mihitsy fa tsy maintsy makany amin'ny fangatsiahana. Ary efa mangatsiaksika dia votsitra ho antsika ny lanitra. Be dia be ny sakrifisitsika efa ataontsika ho an'Andriamanitra nefa isika miaina ao anatina fiainam-panahy matimaty mila mitandrana isika ry havana. Fa ny fijerin'i Jesosy dia mahita izy hoe ekeny anananao daholo izy mantsy fiangonana tao Laodikia, anananao ny harena, anananao ny fananana, tsisy zavatra mahory anao. Ry havana mitory zany hafatra zany ho antsika fitiavan'Andriamanitra. Tandre mivariana amin'ny zavatra heverinao fa confort ny fiainanao raha kristianina ianao. Ka hamotsitra le arenako ho havana izay efa omanin'Andriamanitra ao antsika. Fa Jesosy nahita hoe miverena amiko izy dia fitiana volamena voadio dia ho tafiana fitafiana fotsy ianao. Androany jereo tsara ny fiainam-piazakazahanao. Amarino ny lalanao ara-pinoana. Hibebao izay tokony hibebahana. Ny fonina amin'i Jesosy hialao ny ratsy fanao izay mampiemotra antsika sy amitsora antsika ny olo-lanitra efa nomanin'Andriamanitra io. Tena miteny antsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana fa tsy azo vazovaziana ny fivavahana.
ary tsy azo atao mihitsy ny mampiraikitra ny fotsika mahazo ny fotsika amin'ny zavatra heverintsika fa hampilamina ny fiainantsika. Fa Jesosy mahita ao mpamarana zao afatra zao, Jesosy mahita hoe tena mitanjaka ane ianao, tena ory ane ianao, tena maloto ane ianao, fa mbola omeko fa olana indray miverena. Androany raha mbola omeny Jesosy an'ity fotoana ity ianao, miverena amin'ny Jesosy. Aorenao aminy mpanjino ny lanitra zay fomaniny anao fa miandry anao izy. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery any. Pasteur Ndantomahenina nizarana zany afatra zany avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana eto amin'ny fandaharantsika mamitsika fanorenam-ponoana. Fitaritra tompoko.